Niaraba pamindriana ny candidat lany vonjemaika oben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalo manana i Ramatoa Arlala Ramanantsoa izay candidat avy amin'ny Madavision isan'ireo nifaninana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ho ana Antananarivo renivohitra teo iny. Tsy nitazapotsiny fa niaraba amin'ny mpamindriana ny candidat lany vonjemaika oben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Ravalo manana Lalao Ramatoa Ramanantsoa Arlala candidat ny Madavision. Fisaorana lehibe no atolotro Arlala Ramanantsoa nitarika ny Madavision lahana faharoa amin'ny fifidianana iny ho an'ny mponina Antananarivo rehetra izay nanaikina indray an'ireny programa an'asa naparitaka nandritra ny fampelezan-kevitra ireny. Tao moa no faly, tao tsy mitovy hevitra fa tsy manina fa izay nisy n'ilay fifidianana. Isaorana koa ny mpiara-miasa rehetra sy ny mpanohana rehetra tao anatin'izay ary arabaina sahady ny oben'ny tanàna voafidy raha ny résultat provisoire zany dia arabaina izy satria mavesatra ny andidy miandry azy ary tsy mora ny asa miandry azy fa dia ho ampian'Andriamanitra izy ao anatin'ny fanatanterahana an'izay adidy masina izay. Tsy ho vita akory ny fifidianana ka iamboadidiny Madavision izay nampiseho ny fahavononany handray ny andraikiny hatrany. Madavision moa raha ohatra ka niroso tamin'ny fifidianana oben'ny tanàna Antananarivo dia nanolotra tetikasa izay tsotra mahomby azo tanterahina tsara ka ao anatin'ny dingana manaraka zany dia ho arosona foana ireny tetikasa ireny mba hoentina hanatsarana ny fialamponina eto Antananarivo. Manana droit-na conseil anankiroa izahay amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo dia hanao ny anaitso zavatra izay mba hampandany sy mba hanatanterahana n'ireny tetikasa ireny raha toa ka lanin'ny be sy maro anatin'ny conseil municipal zany. Manao hevitra mikasika ireo tsy nety rehetra tsikaritra nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna iny ny Madavision. Raha ny Madavision manokana aloha dia tsy hanao fitarainana na fitoriana manoloana ny fifidianana teo iny. Araka ny teneniko teo voalohany ho anay ny niditra tamin'ny sehatry ny fifidianana iny fa ny amin'ny manaraka hita be dia be ny zavatra tokony harenina mba tsy verena amin'ny toe-javatra maro izay tsikaritra fa mandrisika kosa ny namana izay manana profy mazava sy roso amin'izay dia izay fa zo zany ary hita hoe ny zavatra tsy nety tao dia zava-dehibe fandraisana andraikitra sy ny fijoroana. Nilaza Ramatoa Ramanantsoa Arlala fa voninahitra ho azy ny nifaninana tamin'ireo ho mpanao politika sangany eto amin'ny firenena ka entiny hatrehana ny dingana manaraka kosa ny traikefa azo tamin'iny fifidianana ben'ny tanàna iny.